Rano tapaka ny ilarana ny pampy, rano maloto no nampiasaina. Fikasana haniovana lalàna amin'ny fianzom-pirenena mbola teo afabaraka fandroana indray ny mpitondra. FFKM entitra amin'ny fahamarinana mandritra ny fifidianana. Makasitraka anao hatrany ary manaraka sy tapaka ny fahitalavitry ny MBS tonga soa anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy asaiko sahady ianao naraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany ary no isantarantsika ny fampahalalam-baovao dia miantso ny rehetra samy anaja ny didy amandalana velona sy ny zoanana ny mpisehatra politika tsirairay avy ny kandida Ravalomanana taorian'ny fivoahan'ny daty fifidianana omaly talata 1 Jolay 2024 tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny governemanta izay miantso ny mpifidy an-datsabato ny 7 Novambra ho avy izao. Ifidy izay ho filoham-pirenena hiasa mandritra ny 5 taona ho avy indray. Nampahafantariny tamin'ny fomba ofisialy tao anatin'ity fanambarana ity ihany koa ary ny filatsahako fidiny ho filoham-pirenena ho famonjena ny vahoaka malagasy sy fanarenana ny firenena. Arahantsika avy hatrany ary ny fanambarana mahakasika izay. Ny voaka omaly talata fa 1 Jolay 2024 ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato ny 7 Novambra ho avy izao. Ifidy izay filoham-pirenena hiasa mandritra ny 5 taona ho avy indray. Miditra ao anatin'ny fotoam-pifidianana amin'ny fomba ofisialy isika eto Madagasikara araka izany. Vanim-potoana sarotra sy mamparefy ny fiainam-pirenena amin'ny lafindreta ny fotoana hiatrena fifidianana toy izao. Noho izany dia mila fitandremana sy fandraisana andraikitra ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny mba hitandrona ny filaminana sy ny firaisam-pirenena. Miantso ny rehetra izahay araka izany mba samy anaja ireo didy amandalana velona sy ireo zo ananany mpisehatra tsirairay avy. Ny governemanta dia tokony hanao modely sy ho ohatra ho an'ny rehetra amin'izany fanarahan-dalàna sy fanajana ny zon'ny rehetra izany. Noho izany ny premier ministre mahalehibe ny fitondrana-panjakana azy chef de l'administration tokony hanome toromarika mazava sy entitra ho an'ireo mpiasa-panjakana sy manam-pahefana rehetra mba tsy hiandany sy tanila ka mpiasa ny fahefana sy ny fitaovam-panjakana eo ampelantanany anoanana toko na kandida mba hahafahan'ny rehetra mangay anjara sy manao latsabato tokony andraikitra amin'ny fifidianana dia tokony andray ny fepetra rehetra ny fanjakana hiantohana ny fahalalahany antoko politika anatotosa hetsika sy famariam-bahoaka milamina hanomezana fanabeazana ara-pifidianana ny vahoaka sy fanentanana ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena. Atsahary ireo tsakatsakana sy fampirorona amin'ny endriny rehetra atao amin'ny tokom-panohitra mba hametrahana tontolo manodidina milamina hiatrehana ny fifidianana. Satria tsy nisy ny fanatsarana ireo didy amandalana amin'ny feny fifidianana eto amintsika na dia teo azy miantso nataon'ny mpisehatra maro na ny avy ato an-toerana na ny avy any ivelany. Anjarany seny ny mandray ny andraikiny mikasika ny tsy fanarahan-dalàna hita sahady amin'ireo didim-panjakana mifehy ny fifidianana ny raisina omaly. Raha ny andininy fa 7 amin'ny lalam-panorenana no jerena dia fifidianana milohan'ny fotoana élection anticipée ity fifidianana ho atao ity. Noho izany araka ny andininy fa 7 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 2018-009 mifehy fifidianana filoham-pirenena dia ny fandraisana anjara na caution tamin'ny fifidianana teo aloha ihany no tokony ampiarana. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona araka izany ny fanovana ny caution ho lasa 200 tapitrisa ariary. Mazava ny teninay
mitaky ny fanatanterahana ny fividianana izahay kanefa tsy anaiky kosa ny tsy fanarahan-dalàna na ny osoka sy ny teti-dratsy rehetra ary mampitandrina izay rehetra mety ho tompona ndraiky trany am'izany koa dia adidiny seny ny mandray ny fepetra rehetra arak'izay fahefana eo am-pelatana mba anatanteraka fividianana madio mangarahara ary andraisany rehetra anjara manentana ny samietany izahay mba hanoia ny fomba fiasa mangarahara sy mampandray anjara ny rehetra amin'ny alalan'ny fametrahana ny setra ny fampidinihana na ny cadre de dialogue sy ny fanomezan-danja ireo solitenan'ny candidat eo anivony seny sy ny ratsa mankaikiny mandritra ny sotram-pividianana rehetra ny tenako de efa nanambara tamin'ny sabotsy voalohan'ny volana jolay lasa teo tamin'ny congrès national ny tiako Madagasikara fa hirotsaka ho candidat ho filoham-pirenena amin'ity fividianana ity ary de ho amin'ny fisiky indray androany amin'ny fomba ofisialy satria zao vao fantatra ny daty fividianana marina fa de tena ho candidat ho filoham-pirenena ny tena ary de volona tanteraka tamin'ny fara ho say ihany ko iarony safidy mivoaka izay dia mametoky fa anao izay azo atao rehetra izora ny fividianana ao anatin'ny filaminana sy ny fitonina tanteraka andray ny fepetra rehetra ihany keo nefa izahay iarovana ny marina sy ny rariny isoroana sy anoerana amin'ny herina rehetra zay mety ho tetika sy osoka hamadiana ny safidy-bahoaka marina teboka voalohany amin'ny dingana rehetra ho tanterahintsika amin'ny fividianana izao fivoahan'ny daty officiel iantsona amin'ny mpifidy an-dratabato izao noho izany dia miantso ny rehetra zay vonina iara-disy hiasa hiaraka aminay izahay iomana ho vonina ary ho sahy hiatika ny sotram-pividianana rehetra ho vonina an-tatsabato iomana ny fidy ary indrindrindrindra ho sahy hiaro ny safidy mivoaka am'izao vanim-potoana menony fanombohan'ny fampelezan-kevitra izao de reto ny toromarika ometsika omena antsika namana sy mpiaraby ary mpanoana rehetra ampahafantariny rehetra ny fahavonona koa irotsaka ho fidina ho filoham-pirenena indray atsangany ny komity mpanoana KMMR hiatrehana ny fividianana misokatra ny fiaraha-miasa ho an'izay rehetra anoana amin'ny fomba ofisialy azavao sy ampahafantaro ny vahoaka malagasy ny vila-piarahamonina entsika aminjena ny vahoaka malagasy sy anarenana ny firenena eto ampamaranana azy dia miantso ny fiombonambe irasam-pirenena izahay anoana tany ny fanatanterahana ny fividianana eto Madagasikara miantso azy ireo ah mba anara-maso ny sotram-pividianana rehetra manainga ihany koa ny firaisamonim-pirenena havitika noho ny fanabeazana sy ny fanentanana ny voaka hiatika ny fividianana ary andraya ny fepetra rehetra anatanteraka sy anara-maso ny fividianana miantso ny voaka malagasy zay manan'izao hifidy ary ah ho vonina ho mailo mandritra ny sotram-pividianana rehetra ombatsika mandrakarivan'Andriamanitra. Ny vaovao mahakasika izay raharaham-pirenena izay hatrany dia tsy namana izay tsy mandala ny fahamarinana avy eo anivon'ny FFKM ino anisan'ny vohitra nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo androany nandritra ny fankakevitra sy fionana ho an'ny FFKM Antananarivo antoko politika maro no tonga teny amin'ny fiangonana loterana Ambatovinakina natrika izany tsy nahitana solotena kosa nefa ny avy amin'ny mpitondra fanjakana na dia nomena fanasana azy. Germain Menjanary, Andra Kotomalala. Ny fahamarinana no anandratra ity firenena ity afatra mafonja avy amin'ny FFKM androany nandritra ny fanokafana ny fakan-kevitra ho anzanaky ny FFKM faritany Antananarivo ka nanasana ireo mpanao politika firaisamonim-pirenena ary fikambanana hafa notsongaina manokana tamin'izany ny fiatrehan'ny Madagasikara ny fividianana na idsy ny tony nasionaly ny solotena ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy nilaza fa teboka fahatelo amin'ny 4 ny fahamarinana izay ijoroana sy mahasarotiny FFKM izany
mandritra io fifidianana io. Izay ihany koa no antom-pisiny Andromaso izay efa miasa sy nahazo fankatoavana ny 7 ny volana May lasa teo. Samy miazakazaka avokoa izy ny soratra masina fa raha ihany no mahazo ny loka ary raha ihany no amin'ny toerana raha ohatra ny lafiny hoe fifidianana filoham-pirenena no resantsika fa izany nefa tsy hoe atao anatin'ny ady saritaka na atao anatin'ny tsy fahamarinana ny tokony iainana an'izany fa raha hiatrika fifidianantsika ampanjaka ny fahamarinana. Izay no mahatonga ny fiangonana hoe milaza ny filohan'ny FFKM fa izao ny FFKM dia sakaizana izay rehetra anao ny marina fa tsy hoe mifandrafy fa makahala ary miataka amin'izay rehetra voninanao tsy fahamarinana fa izay rehetra voninanao ny fahamarinana dia sakaizana ny FFKM ary izay mitarianantsika koa hoe fahatelo ao anatin'ilay 4F dia mila mpanjakana ny fahamarinana. Tsy fahamarinana io malatsaka ny firenentsika, tsy fahamarinana io mahatonga antsika lasa miempotra fa izay no mahatonga ny soratra masina namarina antsika hoe fahamarinana manandratra avy ny firenena. Koa mpanjaka ao anatin'ny fifidianana ny fahamarinana mila miaraka amin'ny fanometanana ao anatin'izay fampanjakana ny fahamarinana izay tsika. Fakankevitra ho fiatrenan'ny raharaham-pirenena no nataon'ny FFKM androany ity. Nandefasana taratasy fanasana ny mpitondra fanjakana saingy tsy tonga niatrika izao fionana izao. Nahazo fanasana mihitsy izy ireo hiatrika n'ity anko-kevitra tanteran'ny FFKM ity fa tsy fantatro moa izay mety antony tsy nahatongavany. Ny volana Aogositra no fotoana anatanterahany FFKM fionambe nasionaly raha ny fanazavana atrandy nisy avy hatrany ny asambomera ny sokady sy telo ireo mpizaika teo ny vomera mandinika ny politika ny sosialy ary ny toekarena. Izay feikevitra mivoaka eto no entina amin'ny fionambe nasionaly. Izany eo amin'izay vavao izay hatrany ary isika dia sokajiana ho ray aman-dreny eto amin'ny firenena ny FFKM kiondalana lehibe ho an'ny fiainam-pirenena sy ny malagasy ihany koa ny firosona amin'ny fifidianana. Ilaina ny hevitry ny ankolafikery rehetra hiatrehana izay fifidianana madio andraisan'ny rehetra anjara sy ekeny rehetra no tanjona. Charmaine Menjanahaly sy Andry Rakoto Malalatrany. Ny 7 Novambra ho avy izao no anatanterana ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Ny 20 Desambra kosa ny fihodinana faharoa amin'izany araka ny tolo-kevitry nisy anihy ka nankatoavy ny governemanta. Ho any Antoko SVM dia isan'ireo soso-kevitra nentina nandritra ny faka-kevitry ny FFKM ny fanatsarana ny lalam-pifidianana. Ho teneninay ary ho takina koa moa zany anatin'ny fikaonandoha paritra eto Analamanga androany dia ny anjara toerany FFKM indrindrindra anatin'ny fikarakarana fifidianana. Inona marina ny anjara toerany FFKM satria efa ela efa imbetsaka ny herivelona no miantso ny FFKM mba hampihavana satria zavatra hitanay zany amin'izao fotoana zao lasa ohatrany manao forcing fotsiny ny gouvernementa amin'ny fikarakarana fifidianana tsy hoe akory ny famoahana an'ilay décret portant ny daty ny fifidianana filoham-pirenena no hamaha ny olona rehetrarehetra mifeny fifidianana fa singa anankiray fotsiny iny fa tsy hoe koa raha voaka ny daty dia voavaha le fitakina maro samihafa izay nitakiany mpanao politika ny takiny fiarahamonim-pirenena ary nitakiany communauté internationale makasika no fepetratra tsy tomombana afahantsika miroso mankana fifidianana ho ekeny rehetra fa indrindra fifidianana madio sy mangarahary eto Madagasikara. Ho any Antoko MMM kosa dia ny fanadiovana ny tontolo ny fifidianana io. Misy mpifidianana ny lalam-pifidianana sy ny rehetra efa nanoratra imbetsaka fa tsy tenenako hoe impolo sa indroapolo malagasy miara-miainga na teo anivon'ny fanjakana na teo anivon'ny seni na ndretrarehetra hoe tena ovay io ary amboary io fa ohatrany manao be marenina fotsiny zareo. Ankoatra izay dia efa nivonina amin'ny fiatrenana ny fifidianana ny tokotiko i Madagasikara hoy kosa ny sekretera jeneraly ny Antoko. Nanao interpellation foana zay mba hijerena manokana n'izay sosialim-bahoaka izay dia tsika rehetra miara-mahita sy miara-mahalala fa tsy nisy valiny zany ary tsy nisy fihatsarana ny fiainam-bahoaka. Manao antsy koa makasika ny resaka fanatsarana ny lalàna mifeny fifidianana izay ny gouvernementa moa no tokony hanao soso-kevitra manoloana an'izany hoentina eny amin'ny assemblée dia tsy nahitatsika na ny assemblée izay maro anisa ao anatin'ny assemblée ihany koa zany zao tsy nisy fandaniana manokana an'izay lalàna makasika ny fifidianana izay. Raha izay manokana ety amin'ny Antokotiko Madagasikara dia efa nametraka mihitsy hoe fifidianana ihany ny vahaolana ho an'ity firenena ity. Aloha ny vahoaka malagasy tena hifidy izay olona hitany fa mahavaly olana, tsy resaka fiaraha-mitantana, tsy resaka zavatra hafa-tsony ny ilain'ny vahoaka amin'izao fa
aloha hijery indray mandeha avereno amin'ny vahoaka ny fahefana matoa zany nyvoaka ny datim-pifidianana dia efa ao anatina ambiance électorale tanteraka zany zao ny firenena efa tafiditra ao anaty fanomanana fifidianana fa rehefa amin'ny fotoam-pifidianana amin'ny fotoana fampelezan-kevitra tsy mila fangatahana alalana intsony ihany famorim-bahoaka fa fampahafantarana ny programa no atao areterina iny anivon'ny seni zany ary zay indrindra no tenenina hoe voafehatreto amin'izay zany ny fahefan'ny gouvernemanta amin'ny fanakatsakanana rehefa mandray délibération ny seni hoe manomboka amin'izao ny pré-campagne ary manomboka amin'izao ny campagne électorale. Ankoatra ny solotenany antoko politika dia tazana tety ihany koa ireo mpamakafaka politika sy raharam-pirenena toa André Constant Ravelson ny antoko-otrikafo raha teo ihany koa ireo fikambanana tsotra toy ireo cercle de réflexion sy ny olo-pirenena tsotra niompana tamin'ny fiatrenan'ny fifidianana avokoa ny faneho-kevitra teto. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany dia tapaka tao anatin'ny filakevitry ny gouvernemanta omaly fa dia 200 tapitrisa ariary no caution na ny saram-pandraisana anjara ho an'ny candidat hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Io volo izay tsy averina raha toa ka latsaky ny 100 ny vato azon'ny candidat izay mirotsaka. Mifono politika ambadika ity fanapahan-kevitra nataon'ny gouvernemanta ity ho kosa ny mpisehatra politika. Germain Nomenjanary sy Andry Rakoto Malalatrany. 200 tapitrisa ariary na 2 miliary iray mbilanja no saram-pandraisana anjara ho an'izay candidat hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena napetraky ny fanjakana tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly. Io vola izay tsy miverina raha toa ka latsaky ny 100 ny vato azo ilay candidat izay mirotsaka ho fidiana. Raha tao kajy tsotsotra dia niakatra 700 raha mitady tamin'ny fifidianana ny taona 2022. Mifono ambadika politika maro ity fanapahan-kevitra ity ho ireo mpanao politika. Fihetsika mampiseho fa tsy foto-kevitra no ahafana mirotsaka eto amin'ny firenena fa ny fananam-bola. Iteraka olana maro ho an'ny firenentsika io sora-bola ambony dia ambony napetraka io ho hiatrany ny fanazavana. Tamin'ny fotoan'andro milay 250 millions de francs iny ary efa nampiteraka resabe hoe inona moa zany ny antony tena manamarina hoe tsy maintsy manana an'izay 250 millions zay ny olona anankiray vaovao candidat. Zao ndray izy zany 1 milliard de francs dia hoe misy an'ilay fiteny ilay artiste zay hoe tsy takatry ny kely vola zany ny atody raha zay ny azo ilazana azy. Azo dika ihany koa zay amin'ny lafiny politika hoe mitondra fanjakana sy mitomba azy zany mpikarakara fifidianana amin'ny ankapobeny dia mitady ny fomba rehetrarehetra ihany koa hanoliana ny mpisehatra politika amin'ny ankapobeny izay heverina hoe ho mpifaninana ao anatin'ilay fifidianana satria tsika raha miresaka 1 milliard de francs zany voalohany anie tsy maintsy ny olona eo amin'ny fitondrana no manana an'izany. Manarakaraka izany koa dia ozy hoe zany hoe tsy mampirisika an'izay olona rehetrarehetra kolany eo angalatra sy androba ny arin'ity firenena ity satria na tiana na tsy tiana mba misy fifanarahana rivola hoentina miatrika ny fifidianana ireny ho ana candidat tsirairay. Raha 250 millions niakatra 1 milliard de francs dia ozy hoe raha olona zatra nangalatra telo amin'ny 70 kilao zany dia avo efatreny izay indray zany no tsy maintsy hoe robaina zany amin'ireo pirenena zay vao afaka amerina ny volany izay olona ny fanaraka moto amin'ilay candidat. Ozy hoe tsy le rafitra eto amintsika zany rafitra ny fifidianana tena hita hoe natao aniliana ny malagasy maro anisa satria ny lalàna dia mamaritra fa malalaka ny tsirairay izay mieritreritra hirotsaka ho fidiana. Fihetsika mampiseho fa tsy te hiroso amin'ny fifidianana ny fitondrana ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana. Sarotra nahitany malagasy io vola io raha izao toetra raha eto amin'ny firenena izao. Tsy dia vonona anao fifidianana ihany koa zareo satria izany zavatra azo eritreretina tao aoriana le nahafantarana hoe frantsay ny filohantsika dia azo adino fa efa mizongozona izy zany aloha hoe mbola ho candidat ve adivitra mbola mipetraka izay ary mafana amin'izao fotoana izao. Tia indray mametraka caution ilay 1 milliard de francs dia ozy hoe mety ilay mpitondra fanjakana mihitsy koa no manao ny fomba rehetrarehetra tsy isilona fifidianana satria ozy hoe sarotra ny verana hoe anekeny ny etat-major politika an'izay zavatra dia mety tsy mahita fomba ilay mpitondra fanjakana hoe tsy hanao fifidianana antsika efa mety zavatra hafa teteza mita ve dia tsy fantatro dia ahoana ny mety fomba hikorontanana andao atao 1 milliard de francs aloha les caution dia hojerena ny fandraisan'ny mpisehatra politika sy ny vahoaka malagasy azy. Tsy ny fananam-bola no tokony hibaiko fa ny fitiavana ampandrosi-tanindrazana ho hiatrany avy amin'ny antoko otrikafo androany. Izany no mbola hitakina ny fifampidiniana amin'izao fotoana mba ahafana mametraka fifidianana sy lalam-pifidianana ny fanekeny rehetra. Raha ny fanazavana hatrany dia natao mba hanampina ny fanotana ny bileta tokana io vola io.
rarakiny ny lalàna feizoro 12 tsipika aotraoatra sivy mikasika ny fifidianana filohampirenena averina manontolo io vola io raha mahazo 100 ny kandida iray amafisiny lalàna fa ny governemanta no mametraka io soraboly io tsara trany no mampafantatra fa 10 taona lasa izay no nisy fanovana farany io soraboly io. Nivoaka omaly ny datim-pifidianana noho izany iroso amin'ny fiatrehana ny fifidianana avokoa ny antoko politika maro samihafa. Raha ho any solomba mahoaka todosoa andriamampandry manokana dia tokony solotena ny antoko politika andray anjara sy mandrosaka kandida ao amin'ny seni mba ho tena isiny mangarahara sy ny fanaraha-maso ka ampisy ny fahamarinana mandritra izany. Manomenjanahary sy Andrakoto Malala. Tsy tokony isy ady hevitra andeha intsony eto amin'ny firenena ankoatra ny fomba entina miatrika ny fifidianana mba hadio sy hangarahara reky ny rehetra hoy ny solombavamboaka todosoa andriamampandry. Asingiray ampilamina ny firenena ny famoahana ny datim-pifidianana fa ny tena goavana ny fijerena manokana ny pitsopitsiny amin'ny fanatanterana izany. Isan'izany no tokony isy ny solotena ireo antoko politika mandray anjara sy misehatra amin'izany eo anivon'ny seni. Ny voalohany zany aloha dia tokony nisy ny atao hoe neutralité ny administration. Zany hoe tsy tokony isy fitaovana ny fanjakana ny mpiasa-mpanjakana tsy tokony ampiasaina amin'io fifidianana io. Ny voalohany zay. Ny faharoa manak'izay dia tokony misy ny fahafahana manao hevitra manao animation de la vie politique. Tokony tsy misy zany ny fisakanana ny mpitarika politika nan'ny atoko anao an'izay. Eo ihany koa zany dia tokony misy zay hoe fisokafany hainao manjery ara-panjakana zay. Tokony hitsofoka ny daholy ny mpanohatra na ny société civile. Tokony tsy mitanila zany ny zavatra atao. Tokony isy koa solotena ny candidat hirotsaka ho filoham-pirenena any amin'ny seni. Ary tokony apetraka ihany koa zany zay le andromaso sy apetraka ny FFKM zay en tant qu'observateur izy dia misy zay andromaso zay ahafahana mametraka ny rafitra isaky ny fotony zany ary ahafahana manentana ny olona hitsofoka ao anatin'izay ary isy fanofanana ho atao ao anatin'izay. Ary zay nisy manokana ny FFKM zay tokony tena hoe manana anjara lehibe mihitsy izy amin'ny resaka fifidianana satria fitazana ara-panahy, fitazana ara-tsiny ary fitazana ara-pinoana ny fifidianana sy tsy maintsy atrehana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka aminay zany dia tokony ho modely amin'izay ny malagasy amin'izao fotoana izao. Miantoka ny fiainan'ny vahoaka malagasy mandritra ny 5 taona manaraka ny fifidianana sy izay ho filoham-pirenena manaraka eo. Tsy tokony atao atsirambina ny fitakiana atao amin'ny seni sy ny mpitondra fanjakana momba ny fiatrehana io fifidianana io raha ny fanazavana hatrany. Ny tsara ho fantatra mahakasika izay fifidianana izay hatrany dia hanomboka ny alarobia 13 aogositra izao amin'ny 7 maraina ny fametrahana antota taratasy filatsahana hofidiana filoham-pirenena eny amin'ny mpitrakitra rà ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Ifarana kosa ny alarobia 9 septambra 2024 amin'ny 9:00. Araka ny didim-panjakana nivoaka nandritra ny filakevitry ny governemanta omaly talata 12 jolay 2024. Ny sabotsy 7 septambra 2024 farafahatarany ny fivoahany lisitra ofisialy ny kandida avy amin'ny HCC. Ampahafantarina ny seni avy hatrany ny lisitra miaraka amin'ny sary famantarana na ny spécimen ny kandida tsirairay avy. Anomboka ny talata 10 oktobra amin'ny 9:00 maraina fampelezan-kevitra ary farana ny alarobia 9 novambra 2024 amin'ny 12:00 alina ho an'ny fifidianana fiodinana voalohany. Anomboka ny talata 5 desambra 2024 amin'ny 9:00 maraina kosa hatramin'ny talata 15 desambra 2024 amin'ny 12:00 alina ny fampelezan-kevitra ho an'ny fiodinana faharoa raha misy. Tsara ny mampahafantatra fa bileta tokana no ampiasaina amin'ity fifidianana filoham-pirenena 2024 ity, miankina amin'ny fisarihana kosa ny laharan'ny kandida tsirairay avy ao anaty bileta. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay hatrany dia mila fanavotana aingana ny firenena manoloana ny fahampitehana vokatry ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra ankehitriny. Mila mahay mijery, misafidy ny olona everiny fa afaka hamonjy azy ny malagasy amin'ny fifidianana ho avy eo fa tsy ho voabaiko ny vola sy ny fanomezana samihafa intsony. Any ampelantanan'ny vahoaka araka izany fahefana ka mila fandraisana andraikitry ny rehetra. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Tompon'antoka feno amin'ny fahoriana iainan'ny malagasy ankehitriny ny fitondram-panjakana. Tsy misy mipakany amin'ny fiainam-bahoaka ny velorano ny matomatesana hatramin'izay. Tsy faritra iray na roa intsony no mitrosina amin'ny tany fe Madagasikara iray manontolo mihitsy
ny en'izany nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao ary tsy mbola tafariny Nosy-be tsy miandrandra vahaolana amin'izao fitondrana mizoro izao intsony. Dia mijaly ny vahoaka ka amin'ny fitiavan-tanindrazana no hitenenany tena eto hoe tsy mety tsony ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana fa mijaly ny vahoaka malagasy satria fitondrasana amin'izao fotoana izao ty efa tsy ananany malagasy fatokisa. Izy patetiky benibeny aviriko eto hoe Nosy-be rango nisiany fitondrasana tamin'ny tamin'ny tetezamita jusqu'à amin'izao fotoana izao ty voamekanay loza Nosy-be. Société tsisy iasan'ny tanora ary tokony vola adoko ao Nosy-be tsy mipetraka ao raha takiny tanàna ao ny tokony izy zegny apetraka ho an'ny Nosy-be zay sahaza ny Nosy-be. Mila fanavotany Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy misy ireo asa maika mila jerena manokana. Voalohany omena sakafo ny vahoaka, omena fananana, omena karama ny vahoaka malagasy, moan'ny vahoaka malagasy afahany mamelona ny zanany koa. Zay ny priorité. Zay nahatonga an'le hoe amin'ny toe-karena no zava-dehibe. Tokony jerena ny toe-karena sy ny arena zay ananan'ny Madagasikara afahana mampiadana ny vahoaka malagasy. Mila tonga sainany malagasy mahalona ny zava-misy ankehitriny ka tsy anaiky lembenana intsony amin'ny fifidianana ho avy eo. Aisafidy ny olona afaka navitra ny firenena ka tsy voabaiky ny vola sy ireo fanomezana samihafa. Mila mieritreritra rehefa avy ny fotoana fifidianana. Izany tokony olo tia tanindrazana. Aleo ary mitsangana ary mizahava ny maso nitsika jiaby tsiraikiraiky mandeha mizaha agnaranatsika amin'ny toerana tokony izahavagna izy mba hahafahanao hoe tsy very safidy, mba hahafahanao hoe tsy latsanegniny amin'ny présidence zay magnaraka. Miverina amin'ny vahoaka ny fahefana mila mandray an-tanana ny hoaviny rehetra manoloanjany. Politika izay hatrany antoko politika sy firaisamonim-pirenena maromaro no efa nanolo-kevitra ny amin'ny fanatsarana ny fifidianana eto Madagasikara. Mbola maro anefa ny fanatsarana mila atao isin'ny fifidianana madio sy mangarary ary ekeny rehetra. Anisan'izany tokony ikitiana lalam-pifidianana, ny tokony fampanarahana toetrandro ireo fitaovana rehetra ilaina sy ampiasaina amin'ny fifidianana. Afana manao izay fanatsarana izay dia nisy ny fanaterana volavolan-dalàna nataony avy eo anivon'ny antoko Arema teny anivon'ny anteny miram-pirenena androany. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince no mitatitra antsika ny mahakasika izay. Tsy mahatoka ny valim-pifidianana sy ireo rafitra mikirakira ny fifidianana intsony vahoaka malagasy. Maro ny fanatsarana mila atao ampiakarana ny taha malagasy maneho ny safidiny amin'ny fifidianana. Nanolotra volavolan-dalàna ho fanatsarana ny zotra-pifidianana teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny antoko Arema androany. Tafiditra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny fampidirana amin'ny fampiasana ny machine vote na ny électronique voting machine amin'ny fifidianana. Satria fantatsika moa zany fa hoe ilaina ny manatsara mba hisiny ny filaminana, mba hisiny ny fifidianana madio, fifidianana azo antoka ary fifidianana eken'ny maro. Tsisy tsony zany le hoe olona roa no mifidy satria ny machine dia tsy mahafantatra afa-tsy ny olona anankiray izay miseho amin'io satria ny machine raha tsika mahafantatra fa mahafantatra ny endrika, mahafantatra ny feo, mahafantatra ny zavatra tsindrindra satria amin'ilay zany misy programmation atao zany amin'ilay machine fa hita tamin'ny fifidianana rehetra zay natao fa taorian'ny fifidianana rehetra tamin'izay dia saika tsy eken'ny sasany valim-pifidianana, tsy atokisany sasany fifidianana, tsika ireo samy nahita fa nisy 1,200,000 doublon tao. Anisany mety ametraka olana amin'ny fanatanterahana ity tolo-kevitra nataony antoko Arema ity nefa ny olona amin'ny fahatapahan-jiro lavareny izay iaina malagasy manerina nosy amin'izao. Azo antoka fa tsy maintsy ankina amin'ny herinaratra machine vote ampiasaina. Na izany azy dia mety ampitombo ny fahatokisan'ny malagasy ka handrisika azy handray anjara amin'ny fifidianana ny fampidirana ity teknôlôjia vaovao ity. Efa bolana tsy atrehana izay fifidianana filoham-pirenena izay ary dia iroso amin'ny fananganana komity manona ny marika Ravalomanana ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoroiny ka ny 20 Jolay ho avy izao no hanao fisionam-be voalohany ny hiditra mpikambana ao anatin'ity vovonana ity. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince atrany.
iroso amin'ny fananganana ny komity manohana marika ravalomanana na ny KMMR ny any amin'ny faritra aloatra mangoro ireo olona rehetra mitombo fomba fijery amin'ity kandida ity na tsy mpikambana ao anatin'ny antoko ty maza no andrafitra ny vovonana KMMR efa vona amin'ny fanomanana rehetra ilaina ampandanina ny kandida marika ravalomanana ireo mpikatroka tim any amin'ny faritra aloatra mangoro amin'ny faharoapolo ny volana jolay ho avy izao no hanao fihaonam-be voalohany ireo mpikambana KMMR faritra aloatra mangoro mitsimoko indray zany ny fanantenana ny vahoaka malagasy zany hoe tsy ny vahoaka naloatra mangoro irery ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra raha naheno ny déclaration officielle zay no ny fangatahany ireo tiako Madagasikara zay fangatahany ireo mpikambana tiako Madagasikara ary ho atsangana ny komity manohana marika ravalomanana manerana faritra aloatra mangoro mba tsy ilazainay hoe laninay première tour dia raha ny district anaparafara vola manokana dia hatrany amin'ny 20 ka hatrany amin'ny 70 isan-jato no vato amen'ny vahoaka tsy ny tiako Madagasikara fa ny vahoaka na loatra ho an'ny président marika ravalomanana olona manana vina pampandrosoana mipaka mivantana amin'ny sosialim-bahoaka ny tokony rotsakofidina filoham-pirenena asa maika mila tao anarenana amin'ny fiainana malagasy ny fanohanana ara-tsakafo tafiditra ao anatin'izany ny famokarana anatiny sy ny fanohanana ny tatsapam-boly izay misedra olana amin'izao fotoan'izao ny district anaparafara vola moa zany amin'ny mahasombotro Madagasikara zay dia sombotro Madagasikara ambava fa tsy sombotro Madagasikara amin'ny tena zava-misy latsaka ambany ny vokabary ka amin'izay vokabary latsaka ambany zay dia sahirana ny vahoaka tantsaha mila fiovany Madagasikara manoloana izao fahantrana sy fahasahiranana misy eto amin'ny firenena izao amin'ny alalan'ny fifidianana ihany nefa no hatongavana amin'izay fahanovana izay voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany kosa ny fananana marobe any filoham-pirenena Andry Rajoelina ny ivelany izay miparitaka any anaty tambazotra tserasera miandry valim-panontaniana avy amin'ny filohan'ny Repoblika sy ny mavambahoaka aty mahakasika ireo fa ihany koa moa ny mahakasika ny fizakany filohan'ny zom-pirenena Frantsay anisan'ny voaresaky ny fandaharana ihany koa anefa ny mahakasika ny sotra-pifidianana izay teo mampiaya Ravirazafy Mahenina sy Manorandre Malala no mamintina amintsika ny fandaharana androany mikorotany Madagasikara tsy misy tafavoaka na ny ara-tsosialy na ny toekarena fa indrindra ny ara-politika misy atsikelikely ny endrika kajikajy maloto ataon'ny filoham-pirenena mifono fitika sy laingy fa eo koa ny fanabatona ny voaka malagasy malaza fa frantsay ny filoha malagasy miparitaka ihany koa izao fa manana arena miafina ny amina firenena maro ny tenany ary tsy mpanohatra tsy napolisi amin'ny président Ravalomanana ndray ny teny an'izay fa reny ny vaovao tena nadiady izy tena voaka ny heviny dia mitombona loatra ny zavatra nambarana reny gazety manana ny toerany maneran-tany hoy aho tsy any la Frantsa ihany reny naito Madagasikara fa maneran-tany manana ny toerany zany gazety zany andre matofoloha ok zay le famitana fa iresaka amin'ny vahoaka indray ianao amin'ny alady ny hoe fanontaniana tokana de hoe manana inona ny fiteny azy manan-javatra misy fanananao ve any ivelany any Maurice any La Réunion any La Frantsa any Dubai na any Suisse fanontaniana tsotra no apetraka ay aminao manana ve ianao de fomba hoana ny nahazahoana ho azy satria fantatry ny rehetra ny orinasanao de misy orinasa roa tsotoneniko anarana tsotononiko anarana fa manao vola manahoana loatra raha toka manana an'ireo fananan'ireo ianao satria raha ny angom-baovao ampelantananay sy ny vaovao zay nampitainy ny avy any ivelany anay ireo firenena ny tononoko teo ireo dia misy fanananao any ivelany any efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana nefa i Madagasikara mampiahiany zava-misy noho ireo tsy fahatomombanana maro be ny lisy fifidianana izay mbola mampametram-panontaniana ny mpanara-baovao na mangarahara na tsy eo ihany koa ny fahaleovan-tena ny CENI sy ny HCC firafitry ny CENI tokony isy solotena ny candidat rehetra ao mba ifampatokytsika tsy ifampiahiatsika amin'izay fikirakirana ny voka-pifidianana sy nrehetra ny faharoa dia ny resaka HCC ny amin'ny hoe tokony ny ihany koa ny HCC ampiofana ampianatra ny amin'ny resaka fombafomba fiomanana amin'ny resaka fanaovana fitarainana mba ho azo raisina sy mitombona fa tsy ho tsongolohana any amin'ny isan'ny exemplaire any amin'ny isan'ny resaka endrika na ny forman'ilay izy na ny fon'ilay izy na inona daholo ny tokony atota taratasy takina mba ahafahany HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mandray sy miconsidere sy mandinika izany manatena izahay
ary mba tsy isiny ny lonolono a sy ny korota reto amin'ny firenena efa miditra anatin'ny pré-campagne sika amin'izao fotoana zao aoko izay ny fanaovana mizana tsy ndrinila tsy tokony hiadinkevitra intsony ary tsy mahazo milatsaka filoham-pirenena i Andry Rajoelina fa tsy malagasy ampy ihany koa ny fampahoriana nataony ho an'ny malagasy izay hoy ny ambaran'ny mpanao politika malalaka ny varavarana miandry ny fahendren'ny maro anisy fanady adiny Ando Miaradina sy Mathieu Prince. Mazava ny voalazan'ny lalàna ary tsy tokony hadinkevitra intsony ny mpanao politika raha ny voalazan'ny lalàna enimpolo tsipika aotra 420 tamin'ny 12 jolay 1790 dia milaza mazava ny ao anatin'ny andininy faharomby efapolo fa ny olona rehetra izay mangataka hanana zom-pirenena hafa dia very ny zom-pirenena maha-malagasy azy. Efa pirofo mitoaka amin'ny tenda ilay antota taratasy mifandraika amin'izany hatramin'ny sombin-dahatsoratra ny gazety mpanjakana ny Frantsa mampiseho fanazo ny zom-pirenena frantsay nanomboka ny novambra 2012 tokoa i Andry Rajoelina. Tsy azo ekena ny mety ho firotsan-kofidiana amin'ny fifidianana ho avy eo raha tena tandalana tokoa i Madagasikara. Non candidature Andry Rajoelina satria efa leo ny vahoaka malagasy amin'ny lainga tsara lahatra na lahatrany. Efa tsy solution ntsony zao numéro 13 fa poison numéro 13 satria izy efa fantatra zany fa tsy malagasy tsy tokony ho filohan'ny malagasy raha ny article 42 no jerena fa mety anao terme ivaimanta izy na anao bontolo misy kajikajy efa kajikajindreo any ambadimbadika any dia io le olana io nefa tsika miteny zao iroso ny fifidianana raha tena masina marina ny tanindrazana tsy latsaka izy satria izy efa vazaha dia mangataka koa tsika zany vahoaka malagasy rehetrarehetra hanaitra ny sofy ny mpahay lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena raha tany tandalàna marina tsika araky ny tenindreo isanandro fa hoe tany Madagasikara raha tena tany tandalàna marina Madagasikara tokony hoen'ny vahoaka malagasy ny feony fitsarana zay compétent amin'io dossier io. Tsy tokony ho verebereby intsony ny malagasy ary tsy andry ny fampitena mety ho ateraka izany fa mila tonga saina andian'izao. Mandeha ny resaka ny amin'ny mety ofisina fivoriana tsara mpitaona ny amin'ny antenimieram-pirenena momba ity raharaha fizakana zom-pirenena ity tranga izay maneho tsy famatorana tanteraka hoy ny fanazavana. Terrain tokony andinina azy io amin'ny assemblée nationale enonay zao fa assemblée nationale ohatra ny tambazana volandray anambomboatra ipasipasoka nyo situation président Rajoelina io ridicule zany zavatra zany dia mbola verina indray zany fomba fitondrana Rajoelina tompoko dia fitondrana blingiblingy ohatra ny kilalaon-jazakely ny anaovany an'ilay izy efa fantatra fa izy hitroka hialan'ity Madagasikara ty hopotehiny tanteraky ve le nositsika zay zany tsika vo conscient tonga saina hoe tsy izy trony le Rajoelina andrasana ny fahendren'ny filoha raha ohatra akataka ny filohan'ny Sénégal izy filohantsika moa indraindray menatra ny makataky nefa maha le roi de blingiblingy azy tokony mba ho ataony zay mba hijerevana ny zaza ao arinao. Famadiana tanindrazana no ataon'ny filoham-pirenena ho ny fanehoan-kevitry ny maro tao anatin'izay tsy mahagaga raha izao ny hafaran'ny firenena. Tsy mbola naray antsofy antsona mahakasika ny fivoriana tsy ara-potoana sy olom-bavam-bahoaka hatreto na dia efa mandeha izany resaka mety ho fikitiana ny lalàna amin'ny fenizom-pirenena raha ho an'ny sy olom-bavam-bahoaka dia efa mazava ny lalàna ka tsy tokony asiana ady hevitra intsony mahakasika izay. Charmano Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Mbola mijanona ho resabe aloha hatreto ny vaovao miely fa isy ny fivoriana tsy ara-potoana hiantsona ireo parlementaire mba ahafahana mikitika ny lalàna amin'ny feny fizakana zom-pirenena. Zava-doza ho an'ny firenena ny fisiana filoham-pirenena tsy mizaka zom-pirenena malagasy hoy ireo mpisehatra politika. Danger ho an'ny firenena zany efa tena loza ho an'ny firenena zany andao atao fotsiny hoe manana ady ireo firenena anankiroa izay ananany ino ty izy nationalité reo anaraka an'izy izy raha ohatra ka hoe andeha hiaro amin'ny Madagasikara amina fifanarahana amin'ny firenena ananany ino ty izy nationalité io le filoham-pirenena zay ho lany eo tena aharo tsara mihitsy ve izy ny tompontsoan'ny firenena malagasy vita ve zany zay ny tomanitonga izy tena zava-dozo ary raha ohatra ka ny hatramin'izay ohatran'izay zay matsiaro voafitaka ny malagasy miaramiainga tena matsiaro voafitaka fa raha mbola izay mbola toizana amin'ny rehefa avy eo tena tsy fantatra zay ho avin'ity firenena ity. Nanamafy nisy olom-bavam-bahoaka fa efa mazava ny lalàna tsy manana zo irotsaka ho fidiana ho kandida ho filoham-pirenena intsony Rajoelina
amin'ity fividianana manaraka ity. Izay no voafaritry ny lalàna. Ankoatra izay, mampametra-panontaniana ihany koa ny momba ireo maro anisa efa tsy mitovy saina intsony toy izay efa niseho tamin'ny tsy fahombiaza ny fikasana anongana boromaharitry ny antenimieram-pirenena. Efa mazava nge ny article 42 momba an'izay hoe nationalité sy naturalisation zay nangatahany ny filoha amin'izao fotoana izao zany e. Raha ny tena izy zany dia tsy tokony afaka hilatsaka ntsony izy fa zambamboarina le lalàna atao ahatsara ny olo-tokana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ataovy indray hitanareo azy fa mbola tsy fa ve ny fitondrana e tamin'ny fivorinana farany teo e zay hoe nanongana ny bureau permanent efa betamenga ny solombavam-boaka tsy nanaraka ny instruction ntsony ny consigne zay napetraka ry zareo ntsony e satria efa mety tongatonga saina daholy ny solombavam-boaka zay misolelaka amin'ny fitondrana ny akamarony dia alefa azy dia ho hita eo fa ho tsarain'ny tantara sy ny vahoaka eto mba atao via modely ny filoha any a Sénégal efa tsy tenanao ntsony izy inona mbola isisi anao efa 2 mandaka zay ny very hitanao e tamin'ny 2009 anao efa navita kika mandat anankiray tianao a efa tapitra ny kika mandat anao efa tsy tokony milatsaka ntsony anao inona mba zava-bitanao vao maika fantranany misy eto amin'ny firenena inona mbola hiatretinao indray e hoe anaovana amboarina zao lalàna nationalité maro isan-karazany zao fa tianao hisy crise ve eto Madagasikara. Raha tsy aivina dia gazety mpanjakana frantsay no namoaka fa nahazo so-pirenena frantsay ny fianakaviany Rajoel taoriny ny fangatana nataon'izy ireo. Mbola any am-ponjy ny Odinia amin'izao fotoana izao miandry ny didim-pitsarana Mombasy na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka aza raha ny fanazavana sy ny tatitra nataony filoha lefitry ny tanora Tima any Nosbe. Metoy ny fitakiana ny amoahana ny marina sy ny rariny momba ity raharaha ity. Tsy olomeloko iny ny Donia ka andraisana fanapa-kevitra tahaka izao raha ny fanazavana. Andro Miaratina sy Mathieu Prince. Tsy mbola misy mangirana ny antsoantso samihafa mitaky ny amtsorana ny Donia any am-ponja. Tsy salamy ny Donia hatramin'izao ary miandry ny didim-pitsarana momba azy izay tsy mbola fantatra ny fotoana isin'izany. Somary tsy de salama loatra zay zany izy dia inoko fa eo fa indrinany pitsara sy ny pitsabo agnaramaso zay toe-pahasalamany fa amin'ilay fifandraisana eo anivon'ny fiarahamoniny igny moa ilay fandaminana misy amin'ny fitantanana ny fonja dia somary isolé kely zay izy mandra-piandrasana ilay didim-pitsarana vaovao na zay toy n'ilay tantara zany. Izy io mbola tsy fantatra aloha hatreto e iny moa miandry tapaka any amin'ny fitsarana agny afandreo manome daty makasiky raharahany ny Donia fa tsindriako foana zany tsy dia azo lazaina hoe olo ratsy eo anivon'ny firenena ka tsy maintsy anaovana tsindry azo lena zany ny Donia. Tsy olon-dratsy ny Donia ka mpiarana sasy tahaka izao ny fanazavana. Fiarovana ny vahoaka amin'ny tsy rary no nampidirana amponja azy. Mitaky ny amoahana ny rariny sy ny mariny ao anatin'izao raharaha izao izy ireo. Azo lazaina hoe domanialy amin'io Nosbe io ary le vahoaka mibosesiky mandeha agny Nosbe zany satria agny mba tsaratsara hely fivelomana rehefa crise eran'ny Madagasikara noho le izy île touristique dia noho zegny zany natonga ilainy Donia nitsangana mba nitaky hoe atao akory ma ireto terrain colonial be dia be reto manoloana le fitombony mponina sy ny fasairanana zay mianjady amin'ny vahoaka dia igny man nanaovan'ny fitsarana azy ka miandry zay rariny sy toy ny tantara zany zahay Tima ny Nosbe ataoko fa imbonany mahery fo jiaby eran'ny Madagasikara. Tsy aivina nahiditra amponjavonjo maika tany Nosbe nanomboka ny 17 Jona 2022 iny ny Donia no niresaka alatra tany sy fibidona tanin'olona ary fanombana tany mpanjakana ny ampiangana azy. Olona ampolo no niarana ampidirina amponja niaraka tamin'izay fotoan'izay. Vaovao sosialy ny fanotofana ny pompondrano saika manirana ny renivohitra Androany taorian'ny fahatapahan-dranomaharitra 420 tamina faritra maro teto Antananarivo. Misy ny tsy nahita ka tsy maintsy mitady amin'ny toerana lavitry ny tanàna. Nisy ihany koa nanaroatra nampiakatra ny vidin-drano 400 ariary ny iray bidon raha ny fanazavana nanaovana fanadihadiana. Tamin'ny 12 ratoandro tany hoany vao nanomboka niverina tsikelikely ny rano tamin'ny faritra sasany izay tsy vita nefa mitsitaitaika fa dia mbola maloto ihany koa. Andro Miaratina sy Mathieu Prince. Fa izany ny faritra maro teto an-drenivohitra nanomboka ho omaly maraina ary nahasitra 420 ora mahery. Atezerana
asorenana ny andrehetra manlonjany satria tsy nisy akory ny fampafantarina mialoha tsy nahavita nanangona rano ny tokantrano anik'izay kely tavela no ampiasainy nisy mihitsy azy ireo tsy nahita na nidiovana sy andrahoana sakafo ka tsy maintsy niandry ny fiverenany mitady rano ano ny toerana lavitra mampiasa rano vovo nisotro rano maloto sy sahery ny atria ny tokantrano sasany zany tamin'ny 12 ratoandro tany moany vao noverina ny rano ny tsy taitaika ary mbola naloto ihany koa teo anatrian'izany mbola misy mahasamana raroatra mivarotra rano 4,000 ariary ny iray bidon ho ny fanazavana dia mianjy rano mandeha vao misasa zany aloha zao tady rano tena tsy mahita rano mihitsy 4,000 ny bidon misy maka rano any hoe retana 4,000 anisy sana tsisy ny ampiasaina atokantrano tsy misy na ny milahatra bidon dia efa amin'ny alina mandahatra indreo dia tsy maharitra indreo dia tsisy donner efatra maly ataondro ireo no lahatra teo zao zay avy nitady rano fa tsy nahita dia maka rano any anatina ny hitanay any fa misy zao hoe mba misy lava-drano any lavadavaka any dia anasana lamba le rano amin'ny 200 teo zao vao miverina kely ndrano mbola amin'izay rano maloto ny sotroana efa tsisy tsony zao sotroana dia rano maloto mba mandeha dia ny atraika mivantana tamin'ireo tokantrano mivelona amin'ny sasa lamba ny zava-nisy lamba no sasana omaly androany vao nokobaniny maly zany no tena sarotra be satria izay le karaha manasa lamba dia vita izay le mandeha vidy sakafo dia nefa tsy misy rano le maly dia mbola reny daholo zao lambanay dia raha tsy vita tena ny tompony hoe tsy mahazo voly izay mbola kely mba entinay ity zany mba hohanina ny an-trano zay fahaseranana teo raha lamba tamin'ny 200 maly zany reo a dia androa vobanina dia androa zany zay tsy mikarama satria lamba iazy zany reo no kobaninay tsy maharaka aloha fa dia miandry paharivony andro aloha zay miandry tory izy io voaravaka ny bidon jaune ny tanàna androany ny famitofana ny pompin-drano rehetra ary saika ny larana avokoa ny rano efa tapaka ny fotodravitrasa tsy maharaka ny filan'ny poniny fa le vidiny rano eto zany 10 ny zany ny bidon ateny ilain'ny olona misy le rano azonao satria misy pepeany ety borna fontaine fa misy lerany azy zany hoe maraina hatramin'izao atoandro hatramin'izao dia lasa makatỳ daholo zany le olona manana trano ary dia voatery makatỳ dia io zany misy lalana foana hatramin'ny enina sasany telo le tamimakainy dia sao ary vola voazara fa madidio a fa misy matsaka ihany le olona sy dia andrahoa sakafo ngamba voatrany hoe anasa misy manany anana hoe zuana tama teny hoe lazainy zany hoe zuana tamaray tsy ny rano ihany fa mampiteny moana ary mampitondra fasana ny tokantrano malagasy ny jiro miditra fatiantoka ny mpivarotra manoloanjany mila miaiky fa tsy mahavita azy ny mpitondra fanjakana fa tsy ny vahoaka na mitondraina ny mafy tahaka izao hoy ny fanazavana tena mahasorena ary tena mahasorena be mahitsy satria tena délestage manomboka amin'ny 3 ariva amin'ny 7 ariva vao mirehitra ny jiro dia manomboka indray izy a amin'ny 200 sasany alina amin'ny 8 maraina vao miverina ny jiro dia safia zany a le zavatra natao hoe resaky momba ny yaourt boara sy ny karaza zany dia mampalahelo mahitsy fa dia ninazy zao dia nariko fotsiny zao mizaha zato mividiko tsy lany koa ny telandro efa trano dia fa arina fotsiny satria dia fa tiatoka be mahitsy zany amin'izao fotoana izao tena mampalahelo izy andre matoa filohajaina rehefa tsy voafianao ny premier ministre sy ny gouvernement zay tarianao alao mametra-pialanga mba no mety andre matoa filohajaina iandro ratsoelona ka dia ndrano tapaka ny jiro tsy mandeha ozy ny fitenena ny telefona tsy mandeha ndrano tapaka tena elana tsiny mahitsy fa efa mampiteny telefona ndraiky fa dia elana tsiny toko azy tena mampalahelo nitondra fanazavana ny teo anivo ny orinasa tadriramafa vokatry ny fahavakisany fantsona lehibe dia 600 teny ambatoroka no nitarika ny olana ny famatsian-drano tamin'ny faritra maromaro teto Antananarivo Omaly ho an'ny mpanjifany kosa mitaky azy amin'ny vaingana ireo raha ny hita mantsy milaza ho manana vahaolana kanefa famitombona ny olana ny misy sy iainany sarababe-bahoaka lasa kovava ny fampalantenana fa tsy misy mandeha amin'ny laoniny eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia ny amafiatrano ny fitokonana ao Israel hatramin'ny volana janoary no makaty manohitra ny fanavaozana ny rafi-pitsarana Omaly izao amanetso ny nidina andalambe famonoana ny demokrasia ny mitranga raha miatra ity fanavaozana ity hoy ny mpanao fihetsiketsehana rindra ny tsary ny Manora Andriamalala ny anahazo vahana trany sy nahazo olona ny fidinana andalambe ao Israel hatramin'ny volana janoary nanoerany mponina ny rafi-pitsarana vaovao tia ny governemanta ny niatana ho apetraka Omaly amanetso ny nanao fitokonana taorian'ny fifidianana teny anivon'ny parlemanta kanao ao na fanondrahana rano nampiasain'ny mpitandro ny filaminana tao Tel Aviv anapartana ny mpitokony
olona iraika amin'ny fitopolo no samborona araka ny tatry mitandro ny filaminana trany. Alanenina farany ataony ny fitokonana toy izao hoy ny mpanao fihetsiketsehana iarovana ny demokrasia eto Israel. Manakana ny fahazahoana ny zonay ny fanjakana hoy ny hafa. Tiana ho hitan'izao tontolo izao fa tany anomdozany ny demokrasia eto aminay hoy ihany koa ny antsoantso ny reto mpanao fitokonana ireto. Saika isan-kerinandro no fampitaona ny mpanao fihetsiketsehana hatramin'ny volana janoary, saingy miha-mahazo vahana hatrany amin'izao. Fotoana vitsy taorian'ny fianiana ny governemanta Netanyahu no nandrafetana ity rafi-pitsarana vaovao ity, mametra ny fahefan'ny fitsarana tampony izay ambaran'ny mpanantanteraka fa mifono politika loatra. Manokatra ny lalana ao amina fitondrana tsirefesy mandidy izao hoy ny mpanao fihetsiketsehana. Miantso fitoniana kosa ny Netanyahu tamina horonan-tsary niparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook, milaza fa tsy fanafoanana ny demokrasia ity rafi-pitsarana vaovao ity ary tsy foana akory ny zon'ny fitsarana sy ny olom-pirenena Israeliana. Dia izay vaovaovan'ny Israely izay ihany koa ary no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ho arahantsika rehefa avy eo tahaky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News ary ny fandaharana Sahila zao. Aorian'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary The Quest for Tom Sawyers. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.